Ary zay ny teneniko anao hoe si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras plus tard. Raha tsy fantatrao ny asa atao androany, dia fantatrao rapitso sy ravakapitso. Monsieur le ministre, 3 semaines, tsy misy délestage tsony. Farafatarana eto asa raha mitra-pialana ianao Andry ministra, afaka telo herinandro raha ohatra ka tsy tanteraka izay baiko apetraka ny Filoha Rajoelina integresika io olona reo mba meo lanja ny teknisiana malagasy fa mahay reo, mahay ny gasy fa isika ihany manapetro ny gasy mahay io ka de atsipy zay raha olona mieritreritra manana fahaleovan-tena miresaka energie zany de ndao tsika hitoboka amin'irety teknisiana sy expert matière nucléaire reto fa re zalahy reto nahanavitra ny firenena. Ufoana tsisy eto Madagascar intsony ny délestage nanome fepitona iandrimatoa Filoha Andry Rajoelina telo herinandro dia tapitra tsisy intsony ny tantara momba ny fahatapahan-jiro. Tsy aivina fa tamin'ny 7 Jolay no natao ity resaka ity nandritra ny fandaharana manokana izay niarahana tamin'ny andrimatoa Filoha Andry Rajoelina. Raha tsy antanana sisa isaina dia tapitra ny telo herinandro. Fanontaniana dia zao, efa misy fivoarana ve? Efa misy fiovany ve ny fahatapahan-jiro eto amintsika? Efa tapitra ve ny délestage? Raha ohatra ka 5 andro sisa ny andrasana dia tanteraka ny fampanantenana izay nataony andrimatoa Andry Rajoelina. Raha ny zava-misy eto Madagascar manokana no jerena dia mbola tsy nisy fiovany mihitsy ny fahatapahan-jiro, indrindra fa ny any amin'ny faritra ary ny eto amin'ny fovoan'ny tany ihany koa. Midika ve izany fa miasa mangina ity fitondrana ity? Manoloana ity resaka délestage tsy mety vita ity, nivoaka tamin'ny fanginany Paolo Emilio, marary ny fony sady malahelo, tsy rarahin'ny fanjakana ireo manam-pahaizana ambony, mahay ny resaka angovo nucléaire, zay tokony azo antenaina anafaka antsika amin'ity resaka olana amin'ny fahatapahan-jiro lava ity. Fitondram-panjakana ny resaka eto, tsindriana manokana eto ny ao amin'ny ministerany angovo. Araka hitantsika eo amin'ny sary io dia nidina ifotony mihitsy i Paolo Emilio nijery ny mahararin'ireo ao amin'ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires satria izy ireo dia manam-pahaizana, misy manana doctorat, misy manana professeur, misy manana diplôma ambony afaka atao teknisiana anafaka antsika amin'ity olana délestage ity. Ato amin'ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires zany ny tena tenareo misy zavatra eo ambony eo ary za zany sadaikatra de sadaikatra anao le membre de jury ty satria nany antony docteur daholo teo misy sasany manana HDR ary akory ny hagagako rehefa mba nifanerasera amireto teknisianina ato reto fa maro be ny manana doctorat maro misy aza manana HDR zany HDR zany habilité de diriger des recherches zany hoe afaka mampanao recherche n'olona fa manana doctorat zany poste doctoral zany olona manana HDR zany mbola tsy io s'intégré io soratra mbola s'intégré sy mitoran'izaniza fa raha isika malagasy mahafantatra zany indrindrandrindra ny mpitondra mahafantatra ny dikany hoe énergie nucléaire sy bombe nucléaire ilay izy fa énergie nucléaire. Paolo Emilio dia manentana ny fitondram-panjakana, manentana ireo tompona andraikitra ambony, indrindrandrindra ireo amin'ny ministerany angovo. Jereo ankaiky ny teknisiana malagasy sy manam-pahaizana ambony ireo, indrindrandrindra fa ity toerana ambaratonga ambony ity. Teknisiana malagasy dia mahay, manam-pahaizana ary mavita manavotra antsika hiala amin'ny fahatapahan-jiro lava. De raha itsika zany mitady ny antsoina hoe indépendance énergétique eto Madagascar de ireo olona ny tononoko ato reto no tokony hasandratra fa tsy ahetry. Zay ireto teknisianina breto manana teknisianina expert matière nucléaire atsika maro be ato amin'ity institut ity fa tsy raharahana. Inona ny antony? Mbo te hitroka ny setroka ny pétrole ny gasoil io sika fa tsy te hivoatra salam-pays rehetra. Tadidizo
fa ny pays matanjaka rehetra dia mampiasa énergie nucléaire izy fa tsy arme nucléaire ny ampiasany fa énergie nucléaire. Nandritry ny fandarana manokana izay niarahana tamin'ny Andry Filoha dia nanome feom-potoana izy telo herinandro monja dia tsisy intsony délestage. Ministry ny angovo no voatondro no iandraikitra an'izany ary 5 andro sisa dia tanteraka izany. Monsieur le ministre, 3 semaines tsy misy délestage tsony. Farafatarana eto Andriamatoa Filoha atao anatin'ny 3 herinandro dia tsy isy ny délestage araka nambaranao. Miaraka amintsika eto moa Andriamatoa ministre ny angovo mahakasika an'izay asa raha mihatra am-pialana ianao Andriamatoa ministre afaka 3 herinandro raha ohatra ka tsy tanteraka izay baiko apetraka ny Filoha Rajoelina izay. Na dia efa kely aza ny feom-potoana iasany Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina dia mbola nametraka sy nampilaza ny vahoaka malagasy rehetra ny fampanantenana izay ho tanterahana mandritra ny taona ity. Tsy ilazantsika afa-tsy ny fametrahana panneau solaire ny angovo izay azo avy amin'ny masoandro. Misy ihany koa fametrahana angovo azo avy amin'ny rivotra, angovo azo amin'ny rano tafiditra ao anatin'izany ny ranomasina sy ny angovo hafa maro tsy voatanisa izay azo eritreretina hoe énergie renouvelable sady tsy manimba ny tontolo iainana. Manitra masoandro tsika afaka vadika ho angovo zany. Men'Andriamanitra rano tsika ary manana réserve be afaka vadika ho angovo zany. Ary zay ny teneniko atsika hoe inona ny fampanantenana hozy izy gasikara tsy fampanantenana fa efa ao anatin'ny action tsika zao ao anatin'ny fananterahana satria efa fantatrareo tsara fa efa nataontsika ny tetikasa saofika izay amokatra 192 mégawatt. Tetikasa volobe efa nsoniavina tato anatin'ny tilapy ty daholo zany izay amokatra 120 mégawatt. Ny ao ranomafana efa nomboka efa signé ihany koa ny accord cadre 64 mégawatt. Ary zay ny teneniko anao hoe si tu ne comprends pas aujourd'hui tu comprendras plus tard. Raha tsy fantatrao ny asa atao androany dia fantatrao rapitso sy ravakapitso. Ilaina dia ilaina ireo programme n'asa izay natolotra Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina. Ny fanontaniana mipetraka dia zao, fa maninona izao ora farany izao no hieritreritra hanatanteraka an'izany? Taiza ho aiza ny fitondram-panjakana nandritran'izay efa taona sy tapan'izay? Eto am-pamaranana dia zao, ilaina dia ilaina ireo angovo izay avy amin'ny natiora, ilaina ny énergie renouvelable mba ahafahana miaro ny tontolo iainana, hiaro ny vahoaka malagasy ihany koa. Ilaina ihany koa ny fananana programme n'asa, indrindrandrindra fa ny ametrahana azy ho fantatry ny vahoaka malagasy. Ilaina ihany koa ny amitana azy ara-potoana. Na dia eo aza ireo programme n'asa maro be izay napetraka fitondram-panjakana, i Paolo Emilio dia mametraka foana ny anomezana lanja ny teknisiana malagasy, ny manam-pahaizana malagasy mba handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Maro be ny manam-pahaizana malagasy sy ny teknisiana malagasy izay tsy misy mijery toy n'ity institution nationale technique nucléaire ity. Iangaviana ny fitondram-panjakana mba hijeran-kaiky izy ireo, mba hazo sy amaly ny filan'izareo mba ahafahan'izareo mandray anjara mavitrika eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Paolo Emilio manome toky fa raha mitodika amin'ny reto teknisiana malagasy ireto ny fitondram-panjakana dia azo antoka fa manana angovo vaovao izay entina ampandroso ny firenena isika malagasy. Zay ny vidéo antsika androany, azadino ny misabone sy miactiver la cloche ery amin'ny sisiny ery mba ahafahanao mahazo notification isan'andro ary azadino manao j'aime. Veloma tompoko.